Tsy tratra tamin'ny fepotona tokony havitany ny asa fanamboarana ny foto-drafitrasa ho an'ny fara-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany sy faharoa. Enim-bolana ny fepotona anaovana azy. Tokony ny farana tamin'ny fahasivy ny volana mety eo. Raha ny fanadihadina natao anefa dia mitohy hatramin'ny volana Jolay ny asa fanamboarana. Fahavitana aloha raha araka ny délai normal zany izy ty moa katany amin'ny novembre début novembre tany normalement zany fatao exécution de asa 9 mois 6 mois azafady tokony efa tapitra tamin'ny 9 zany izy délai normal fa raha fahafantarana anazy teny santé zany tamin'aly mbola misy nandalo teto ny responsable ny projet ny pasoba miaraka amin'ny Cisco sy ny bureau d'étude moa ny jejery hoe atratrazo fo fandeha ny asa mety hoe any amin'ny mois de juillet farafahatarana zany androany zany eritreretinay ampitana tanteraka le asa tsy maraka le teneniko teo mety problème financier amin'ny resaka personnel zany olananay ato fa ny asa mandeha tsara na eo aza izany mizotra ntsakany sy andavany ny asa fanamboarana ny bureau ny fara-piadidim-pampianarana mahajanga voalohany sy faharoa. Sakany sy andavany hoe zay ny azadazana anazy satria resaka matériel zany complet fanenjikely le piasa zany efa somary misy nanasana satria le réhabilitation efa hoe asa kely sisy juste fitra sisa petraka amin'io nefa tsy azo réceptionnena aloha fa tsy maintsy miaraka zany le réception de construction sy réhabilitation. Raha ny zava-misy eto an-toerana dia bâtiment roa no vaovao vao naorina fa ny bureau teo aloha nasimpana voazana fotsiny ihany. Raha tsy aivona dia ny Union Européenne no mpamatsy volana izao foto-drafitrasa izao. Ny pasoba éducation kosa no mpitantana ary ny entreprise Jimmy no misahana ny asa fanamboarana.